MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noho ny fampanantenana pôkaty sy ny fahatapahan-jiro lavariny nidina andalamby ny takamerenana ny jiro ny ponina eny Ambohitry Manjaka alina. Ila loatra ny fahatapahana ho izy ireo ary maro ny fahavoazana nateraka izany amin'ny fiainana andavanandro. Ny fananana angovo matanjaka irery ihany no ahafahana mampandroso ny firenena, misarika ireo mpamatsy vola avy any ivelany hamatsy vola eto amintsika, hoy ny solombavam-bahoaka ny Tolagnaro. Olana eto amintsika, marisarisa ireo mpamatsy vola no ny olana amin'ny famatsiana herinaratra ankehitriny. Any ivelany, tafakatra 370 amin'izao fotoana ireo namoy ainy, raha toa ka mbola misy ampolony maro kosa ireo mbola tsy hita popoka. Vokatry ny tondradrano ny tranga tao atsimo atsinanan'ny Espagne ny alarobia lasa teo. Voapanga hoesany nahatonga izao voina izao ny lehiben'ny faritry Valence no izy tara vao naplaza ireo ponina tao an-toerany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Asana panazana ianao anarika izany hatramin'ny farany ny akoho ny fahatapahan-jiro alina avy hatrany ary dia ankoafantsika ny fampalalam-baovao an'ity alina ity noho ny fampanantenana pôkaty sy ny fampatapahan-jiro lavareny nidina andalambe ny takina merenana ny jiro ny roponina teny Ambohitry Manjaka alina. Ela loatra hoy izy ireo ny fahatapahana ary maro ny fahavoazana nateraka izany amin'ny fiainan'ny ka ito andria tsy lavo no mitatra ny antsiprian'izay. Ny tokona nidina andalambe ny taky vahaolana ihany koa ny ponina eny Ambohitry Manjaka alina. Tsy rary ny tsony ny zava-misy ho izy ireo ny taraina. Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 7 ora hariva tapaka ny jiro. Tsy zaka intsony ny fahavoazana nateraka izany ho izy ireo. Fa maninona moa ny zavatra tena fivelomanay mihitsy fe ny tapahana ohatran'izao dia tsy mety tsy rariny kosa ilay tompoko. Mialatsiny amin'ny fihavanana tompoko. Surtout andray matoa Andra Joel mba jereo akaiky tompoko. Ny fahatrano vahoaka malagasy efa izy foana efa vitanay fa jiro tapaka lava tia tsy mety aminay ka dia hoe tampanajana le fitondrana raha olona tsy zamba ve tsy mahita an'izao andro maizina lava pneu na pretinay sa labzina pretinay sa panony ampiasaina fona tompoko. Potika avokoa ny asa fiarena rehetra no ifatapahany jiro lavariny io. Akoatra ny hoe tapaka, miverina tampoka ny jiro ka ino no manimba ny fananana. Zay tena sahirana be mihitsy amin'izao fa tena zay zao miompiakoa fa tena na jiro ary tapaka maty daholo ny akohanay ao. Manao poissonnerie maty daholo tsisy zavamatra mandeha tsony amin'izao fotoana izao. Tena mijaly zay e! Mijaly zay fa tena vonjeo zay e! Isan'andro lava zao hatramin'ny maraina izao nanomboka tamin'ny 5 maraina tamin'ny 12 vao verina kely fotsiny zao ndray efa tsy mety tsony izy tena mifetraka an'izay jereo fela ny fiainan'ny olombelona tena be dia be ny zavatra potika amin'io hatramin'ny mpanety volona hatramin'ny varoka tena tsy mety tsony tena mialatsiny. Atreto tsy misy fiantraikany amin'ny fahatapahan-jiro ny fanapahan-kevitra noraisina vonjomaika teny Ambohimanambola farany teo. Ny arivan'iny ihany aza efa namoaka ny lisitra ireo faritra ahitana fahatapahan-jiro ny teo anivon'ny orinasa Jirama. Vahaolana maharitra mikasika ny herinaratra no takian'ny mpanjifa fa tsy vonjy tavanandro sy fampadrinadrisa fotsiny ihany.
fa voatery niverin-dalana teny amin'ny ranomasina Méditerranée nizotra mpiara-manidina ny Air France mampitohy any Paris Antananarivo no ny fisian'ny misila eny amin'ny abakabaky ny faritra no antony nandraisana ny fanapa-kevitra ka izao niverin-dalana izao ity zotra ity. Niala tao amin'ny serana mpiara-manidina CDG androany maraina tamin'ny 12 ora latsaka fahefa ny fiara-manidina ary tokony higadona inivato amin'ny 12 ora sasany alina. Niverin-dalana teny amin'ny abakabaka italiana ny fiara-manidina ary mbola tsy fantatra ny orengany eo Paris indray. Lafim-baovao hafa kosa indray ny fananana angovo matanjaka ireriany no ahafahana mampandroso ny firenena misarika ireo mpamatsy vola ho ny solombavambahoaka amin'ny distrika ny Tolagnaro. Olana eto amintsika marisarisa ireo mpamatsy vola no ny olany famatsiana herinaratra ankehitriny. Fanadihadiana. Mbola sarotra treto ny sy ny fampandrosoana eto Madagasikara no ny olana ny famatsiana herinaratra ankehitriny. Olana izay mamparisarisa ireo mpamatsy vola amatsy vola eto an-toerana antony tokony anararaotana sy anafainganana ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahana mitrandraka ireo angovo azo avaozina amin'ireo faritra tsirairay avy. Ohatra amin'izany ny ao Taolagnaro hoe ny solombavambahoaka voavidy tao an-toerana. Ny fampandrosoana dia azo atomboka na any amin'ny faritra atsimo ara izay toerana efa mahafeno ny fepetra. Fort Dauphin zany dia tiako ny milaza azy fa mahafeno ny fepetra raha amin'ny lafiny energia ny resahana. Fa zay ny adivako teo satria ny coût ndray ambony nefa zahay mamokatra herinaratra ka zay ny teneniko ny monsieur le ministre hoe mba jerevy satria kaikaina ny vahoaka any Fort Dauphin hoe maninona eto aminay ny energie bedabea nefa lafo le izy mbola lafo notra ty Antananarivo ara nefa zahay tomboka tokony ho décentralisena le izy mba tena jerena le prix. Tsika zany mba mijery ihany koa misy ihany ny toerana misy côté positif ka iny anefa mila ararotsika satria amizay zany iny atao pilote mba hatonga ny mpandraharaha tongany mba hampiasa vola ary indrindra rehefa ohatra hoe midina ny coût satria azadiny fa ny coût de facteur de tena important amina investisseur anankiray anangana orinasa. Tsy aivina isan'ny tetikasa lehibe ahafahana manatsara ny toe-karena ankapobeny ny fiainan'ireo orinasa sy mpanjifa fa ihany koa tombony ho an'ny orinasa jirama sy ny fanjakana malagasy ny fahatanterahany tetikasa sahofika sy volobe saingy ny antony zany tao anatin'ny 5 taona. Tsy nahavahany olan'ny angovo ny fitondrana foibe fa miankin-dohatrany amin'ireo vahiny. Raha iverenana nolaniny ireo solombavambahoaka nandritra ny fivoriana teny anivony anteny meram-pirenena ny 20 oktobra lasa teo teny Tsimbazaza ilay volavolan-dalàna mikasika ny SAT mifehy ny Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables na ny IRENA isan'ny fikambanana iraisam-pirenena izay misehatra amin'ny angovo azo avaozina io IRENA io ka observateur na mpanara-maso ny toerana misy an'i Madagasikara ao anatin'izany. Raikitra indray ny disadisa vokatry ny fanaony ireo olombitsy barofo amin'ireo vahoaka mitrandraka vato be voan-drano misy anefa ireo samijoro miaro azy ireo ka novan'izy ireo antsoizay raha ny fitarainana. Fanadihadiana hoetiny haingo rakotonirina kolo fianaran-tsoa. Nanomboka ny taona 2014 no nanomboka ny fitrandrahana vato tao be vaon-drano efa tafakatra manalina ankehitriny ireo vahoaka no mivelona sy mila ravinahitra any an-toerana. Mitranga nefa ny savorivory satria misy ireo te hanao lalan-dririnina ka hanjaka tokana ao an-toerana. Misy anefa ireo samijoro manohitra zany ka nisy arak'izany ny antsoinjay sy famoronana tota-taratasy mba hialany any an-toerana ka antony hanaovana izao fitarainana izao. Ny tenenako eto dia mikasika ny problema mahazo anahy eto amin'ny tanànany be vaon-drano. Hatramin'izay dia nisy fiarahamonina mirindra tsara hatramin'izay fa ankehitriny anefa dia misy olona mikononkonona fisoketana hanimbanany fiainako dia mamorona taratasy manao fanangona sonia fa iaho dia miboto tanin'olona sady manao akery ny tanin'olona io tompoko dia soritana fa misy tokoa le tanimbary nomeny tompo tany io fa tsy mbola misy resaka mihitsy natomboka angady raiky ary tsy nataoko tamin'ny toerana io dia izay zavatra izay no entindreo hakahalana anahy. Ireo zany manao fanjakana kely ny tegnany fa milaza fa ireo zany no mahalala mpitondra sy olom-boafidy dia atao zany sy fomba hanapotehana ny fiainana eto. Dia izao mikorotana zao zahay tompoko ka miangavy mpitondra fanjakana mba hagnitany fotony hamakafaka tsara fa izao fanapotehana ny fiainako zao amin'ny alalan'ny fanangona sonia ary farany fahafatesako araka ny tenindreo zany raha nasy na migadra ty
na iafara am'izay fahafatesako satria fa setrasetra amin'ny fianatra amin'ny fiainako dia mametraka ny alaheliko sy ny fitarainako mba sy hisy nisy maty manota fa mba hipetraka ny hiasy ny fitsarana fa saraka ny tenindreo fa hoe izahay dia misy lamosiny ary misy piaro. Nisy moa ireo nijoro vavolombelona manoloana indrindra ireo antota taratasy miendrika fandrahonana ireo. Amory anay tompony quartier ty ny olona efatra izay efa voateninareo teo fa hoe vidinao tany ty manomboka eto jusqu'erihe io zay dia tratra lelima zay nahatongananao le olona efatra zay dia ireo zany nampivory andao tsika ivory handinika pasaka dia ny ona zay ho manao fivoriana amin'ny rasaonina agny hoe ny taratasinareo pasaka fa ngareo nanao sinia fa ho ngareo hoe takizao haika dia avy eo ny zay nijery anazy zay fa tena gaga ho sinia nomba ia lekitragny rasaonina zao vona saba nidirany tongozy ty dia safatasy na raha hiena na ho an'io dia famonoana anahy zany tsy agnay pasaka io i sinia natao fa mpangala sinia io mba pito vy hoe ny sinia mikarasako sy io sinia io dia samy mitovy akako moa saba misy hoe nanao ny sinia zao agnay saba nahitany zao tena sa nagnatrika tegna sao masaka ihany tao-drano isan'andro hoe tamin'ny misy taratasy ireo dia sendandogna isivana hitany taratasy io dia napito vena mikarasy io sa mitovy amin'ny siniako mikarasy ny sinia nataony tena halasa sinia sandro nataony agny siniana isoratany agny agnaranay sy agnay nanora sasy. Tsy nijanona tany an-toerana moa ity raharaha ity fa efa eny anivon'ny fitsarana ka dia andrasana arak'izany ny mety ho toyiny. Fianakaviana manodidina ny 20 tafo ao talata ampano distrika ny Vohibato no tsy manana tany amboleny intsony amin'izao fotoana vokatry ny fiadivan'ny sasany tany izay vokarin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanararaotam-pahefana. Olona tokana no manjakazaka ao an-toerana amin'izao fotoana ka naovana antsoavo amin'ireo tompony andraikitra. Aingo rakotany irina trany no mitatra any Tsiprian'izay. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ao Zamandava Fokotany Ambalafandrambato komina Talatanampano distrika ny Vohibato amin'ny fibidon'olo tokana ny tany izay volen'izy ireo izay tsy azo akory. Manatsika eto reto fianakaviana izay tsy manana ambolena tsy manana koana reto kolonga madinika ireto no nagnalandra zafiny maro mariaperany taniny dia tena mampalahelo ko tena mangataka anao zay Andriamatoa filoham-pirenena Andravela Zayazaina mba aniraka ny tompon'andraikitra manandrifiany ty mba hidina ifotony ary atao haingana satria malahelo zay reto vahoaka madinika ireto tsy mandaty harona zay tsy manana kohanina ireto agnay sy maisy hiasa zay manomboka ny alasinainy satria noana zay sarotra aminay ny angalatra fa leonay zay ambolo kazaha ambolom-biso ambolo ianana nefa tsy afaka manao an'izany fa mandiha ato reto fianakaviana reto dianjeny reto zalahy reto. Nisy tokoa nefa ny didiny voaka mahakasika ny taniny saingy mbola minimiasa andreo manodidina ihany izy ka izao mampitaraina ireo tompo-tany izao. Ny angatanay mba hoe hidiny fotony nareo ijery azy fa ny anazy tena anazy marina anatin'ity kopy tazomiko ty na hoentsika ho eny amin'ny fisarana zorena agny dossier 7/30 metatra ny avaratra sy ny atsimo ny atsinanana 4/70 ny andrefana 4/20 nefa le tany idina ty efa loha sakely zao efa niketsainy misy rano amin'izao andro mainatsika sisy rano zao lazainy zareo hoe tambony io na mangataka zay tompoko mba sy isiany raha mandriaka ty toerana dia mba hijery fotony anareo satria manomboka hiazy zay satria ireto ankizy madinika reto zay tompony mamboly amreo ty afaka mamboly tsy mihina-kaniny reo ireo mampalahelo. Marina fa efa nisy volo moa io tany io asaingony hoe sorony ilay olona fa hoe tany nono ka dia avery fanambola velona ireto vahoaka izay tsy mahita tany volena intsony nefa efa nomboka izao ny taopambolena. Nambolenay kazaha teny biso voankazo dia ny sorona teo satria nazo dity izy ny fisarana tena tsy niangatra satria anazy vela eo anaty mena anazy tany vela lavitra be zany mbola misy enanelany andrabo-tany tsy lasy ny ampovoany ao mana tena zay tompoko araka ny teninao zay fanambarana mbola tsy ela ary tena navelom-bolo anay na tonga anay nanao an'izao atin'izao mba hahitanao ny zava-misy fa hoe fangalarana ny taninay sotra izao zany ohatrany hoe tany lavitra andrina ty. Andrasana ny fandraisana andraikitra ny fitondrana mahefa mba hijery fotony ny zava-misy fa tsy hihinana ambolony satria dia saika ny fiveloman'izy ireo mihitsy no voakasika ka anaovana an'izao antsoavo. Ila fomba vao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina misety ao anatin'ny doka vetivety ndahoary.
Black November. Suis la lumière et chope les super promos. Des deals de folie sur tous les produits. Et en plus, t'as des méga en bonus. Qu'est-ce que t'attends? Rends-toi en Telma Shop et sur Zuma.mg. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsara ny vokatra ho an'ny Madagasikara teo amin'ny fiadinany io tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja motocross tompon-dakan'ny Afrika i Jérémy Lengien teo amin'ny sokajy MX 125cc ary vice champion teo amin'ny sokajy MX 2 kosa i miaro efa tonga eto an-tanindrazana izy ireo amin'izao fotoana ny lahatra Nefson. Nisongadina tamin'ny fandraisana anjara fandroany teo amin'ny fifaninanana ho tompon-dakan'ny Afrika taranja motocross ireo tanora malagasy. Ny MX of African Nation 2024 izay natao tany Marrakech. Tsara ny vokatra azo tamin'ny fifaninanana ary sampanona azo ny tompon-dakan'ny Afrika taranja motocross ireo tanora malagasy ka niakatra teo amin'ny lapiazo ambony indrindra teo amin'ny sokajy MX 125cc. Ni nanatrehan'ny les courses de raha par équipe zay champion d'Afrique fa raha individuel zana vita 3e de ny efa nitovy chrono tam'le sud-africain sy le marocain ihany za tam'le courses fa nitako tsy ampy kely taminahy le physique satria tamin'le alohany angana narary de natao intraveineuse de somary reradraraka tany amin'le course. Akoatra ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny laharana faharoa ihany koa no nisy anisy miaro teo amin'ny sokajy MX2. Indrindra de afapo daholo aloha zay satria faharoa zany ho an'ny akapobeako aloha mbola tsy vitako zany de zavatra tsara foana zany le izy satria tamin'ny heritaona zay fahatelo de ny déroulement le izy nafinaritra le izy satria tonga daholo ny ekipa sady ambiance hafa mihitsy le izy rehefa miara-tonga any daholo na ny akama na ny fianakaviana de tena nafinaritra le izy zany amin'ny akapobeana. Alina no nigadina teto an-tanindrazana izy ireo mbola maro ny zavatra mila hatsaraina amin'ny fiatrehana ny fifaninanana amin'ny taona ho avy indray ka vonona ny ampiakatra hatrany ny voninahim-pirenena izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Tontolony izay fanatanjahantena izay hatrany isan'ny tafiakatra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny taranja aiady ireo atleta malagasy ho fanampiana sy fanomanana ireo mpandray anjara ny karakara hetsika teny Mahamasina ny Guerreros ny laharana Nefson hatrany no mitatra ny Jibrian'izay. Ho fanomanana ny fiatrehana ireo ekipa-pirenena ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny taranja aiady no tanterahana teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny farany herinandro teo ny lalao fa fifanitsanana aiady izay karakarainy ny Guerreros izay ahitana disiplinina maro ka isan'izany ny pancrase. Andiany voalohany izao natao izao fa mbola itohy ny fifaninanana izay anafarana ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Ity moa zany dia satatra mbavarano ihany fa mbola isy manaraka amin'ny taona ho avy mbola anao zay ngezangeza kokoa. Ny tanjonay moa zany dia hoe ampandroso an'le discipline jiu-jitsu ny jiu-jitsu zao dia sady ao anatin'ny fanomanana ny 16e taonany championnat du monde AJP any Budapest izay manomboka amin'ny 6 hatramin'ny 16 novembre izao. Ary ny K1 dia fanomanana ao koa ny fanomanana ny championnat du monde ireo atleta manao championnat d'Afrique. Ary ny pancrase dia raha ny tokony ho izy ity dia teto ny Océan Indien rehetra no manana représentant fa saingy noho ny fifandrofiana programme
dia ny équipe mauricienne zao a nanao championnat du monde any Japon teo dia tsy afaka nanatrika izy. Tsy toy ny fifaninanana aiady fahita hatramin'izay ny fifaninanana natao tamin'ny ety fa misy ny fandraisana fepetra manokana sy lamina izay napetraka raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Ny voalohany teto Madagasikara nanao an'ity hetsika ity komba ao anaty kazy ilay izy nanjojitsoa raha ao anaty kazy kehoanina ao anaty kazy mazava ho azy ny ponkrasy ao anaty kazy zay ohatran'ny fahitany andafy efa misy an'io fa eto amintsika zay voalohany vao nisy an'io ny discipline njojitsoa ihany ny njojitsoa ny kehoanina ihany ny ponkrasy ihany fa ny mahasamihafa azy fotsiny ao anaty kazy izy. Fampiakarana ny traikefa n'ireo mpisehatra amin'ny taranja io fa no isan'ny tanjona napetraka amin'ny fikarakarana ny etsikara ny fanazavana hatrany. Ny ligue patch ny taekwondo Bueno nandray ny championnat national teo amin'ity taranja ity ny farany herinandro teo izay nahitana mpandray anjara manodidina ny 700 avy amin'ny ligue patch miisa enina nangingina ny taekwondo malagasy tato ato saingy efa manomboka miverina izany ankehitriny raha nambara ny tompony andraikitra. Anja Robert Kolmazanga. No tanterahina teto Mahajanga tao anatin'ny 3 andro ny championnat national taekwondo izay nahitana mpikatroka manodidina ny 700 avy amin'ny faritra enina mandrafitra ny fédération malagasy ny taranja taekwondo. Amin'ny ankapobeny dia efa misy fanatsarana ny taranja taekwondo eto Madagasikara raha ny fanazavana. En phase na antsika hoe croissance izao ny tena marina satria nisy fotoana somary nilefy kely zahay fa amin'izao fotoana izao zay dia miakatra. Profon'izany mezaka ny fédération amin'izao fotoana izao mananteraka antsika hoe stage isan-karazany formation isan-karazany raha tsy teny fotsiny hoe formation na instructeur zao hoe fataonay ny fanantonana ifotony fanantonana ny ligue amin'ny alalan'ny fampanaovana formation technique sy ny sisa dia fataonay amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny ataontsika hoe resaka amin'izao fotoana izao hoe aty amin'ny faritra nanaovana ny championnat de Madagasikara tsy tazomantanarivo intsony dika zany efa mezaka zay manao sy iroborobonin'ny taranja eto Madagasikara. Tanjony dia anao an'izany Jeux olympiques zany amin'ny 2028 dia eo izy ny dia tena eo pititsiriana ireo ankizy afaka anaovana an'izany zahay amin'izao fotoana izao profon'izany ny hatramin'izao mbola mandeha ny junior nefa ezahana mafy itserevana an'izay ankizy zay anao an'izay zavatra zay. Zava-dehibe amin'ireo mpandray anjara rehetra amin'izao fifaninanana izao ny fanatanterana ity fifaninanana ity ivelan'ny Antananarivo. Isan'ny tombony be ny andehanana aty amin'ny faritra ny hoe mba hanana ny mpikatroka aty amin'ny faritra hoe mpilalao betsaka afaka mandray anjara amin'ny championnat de Madagasikara. Faharoa ny zana nentina aty amin'ny Majunga daholo koa tonga aty daholo zany ny équipe nationale junior ahafahandreo manao sedra amin'ny ho avy satria ny tanora manko zao no tena ao anatin'ny hoe objectif jeren'ny fédération fantelony plastron électronique ho ampiasaina eto dia tombony be ho an'ny mpilalao rehetrarehetra zany. Miisa roa ny fifaninanana natao izay nahitana ny poule C ankizy Benjamin ka hatramin'ny U60 lasy-vavy teo ihany koa ny Curigi izay nanomboka amin'ny zandriny indrindra 5 taona ka hatramin'ny master. Mbola izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany manodidina ny 200 ireo nandray anjara tamin'ny Coupe de Madagascar. Taranja tennis de table no tanterana tao Ambatolampy Antsirabe. Ny tennis de table izay isan'ny taranja mila fandavan-tena betsaka ary maro ireo ankizy sy tanora liana amin'izany ankehitriny. Fanadihadiana hoentin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Nototosaina tao Ambatolampy ny Coupe de Madagascar taona 2024 ho an'ny taranja tennis de table. Maro ireo mpandray anjara tamin'izany ary afa-po tanteraka ny mpikarakara ny fifaninanana. Ity Coupe de Madagascar zany spécialisé kokoa any amin'ny Open ny tournoi fa tsy pari tena hoe catégorie dia le Open io miaraka daholo na ny lahy na ny vavy na ny première série na ny deuxième série dia mifanandranao daholo mionao daholo. Azo atao hoe betsaka ary tena mahafa-po satria eo amin'ny 200 eo ny mpandray anjara misy avy any amin'ny faritra Antsirabe, Haute-Matsiatra, Tamatave, ny ankamaroany moa Analamanga. Isan'ny taranja mila fandavan-tena betsaka ny tennis de table ary maro ihany koa ireo ankizy sy tanora liana amin'izany ankehitriny. Ankoatr'ireo efa betsaka ireo nandray anjara tamin'ny lalao iraisam-pirenena sy ny championnat d'Afrique. Ny kotrana moa zany dia ny fizika surtout satria ny vatana no
mandefa ny baoly io fa tsy ny tanàna fotsiny nampianarina manokana moa zany satria sarotsarotra misy samihafa reo teknika reo dia mila ianarana tsirairay. Miakatra be ny niveau antsika malagasy amin'izao satria raha nahita isika nahazo champion d'Afrique ny vehivavy tamin'ny farany teo ny double ny katita kely koa amin'izao 11 ans efa misy première série efa mamiratra no avan'ny tennis de table ny amin'ny taona manaraka. Efa misy ny club ao Ambatolampy ankehitriny ka ho tohizana ny fampianarana ny ankizy sy ny tanora. Ilaina ny tennis de table na ho an'ny maso na ho an'ny vatana na ho an'ny saina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, tafakatra 13,700 amin'izao fotoana ireo namono ainy, raha toa ka mbola misy apolony maro kosa ireo mbola tsy hita popoka. Vokatry ilay tondra-drano nitranga tao atsimo atsinana ny Espaina ny alarobia lasa teo. Voapangahoisana tonga izao vona izao ny lehibe ny faritry Valence, noho izy tara voana plaza ireo ponina tao an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.